Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho ry ava-malala amin'ny tompo. Anio aho dia hijoro vavolombelona aminareo ny amin'ny fahitana zany izay hitako tao aorianany ilay zavatra niseho, zava-doza niseho tany Suisse izany. Dia nahita fahitana zany zako naseho any fanahy masina tamiko. Ka alohan'izay dia hiara hivavaka aloha isika ametrahantsika izao fotoana izao eo anatrehany Jesosy Tompo satria azy ny asa. Izy no patron ary izy rery ihany no raina ary koa ankatoavina ary koa tompoina dia i Jesosy rery ihany. Ka manasanao zako angataka amin'ny tompo isika ametraka izao fotoana izao eo ambany tana maherin'ny. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo misaotra anao, midera mankalaza anao Jesosy satria Andriamanitra tsara indrindra ianao. Ianao Tompo no Andriamanitra avo ary ianao no Andriamanitra tokana ary tsy misy afa-tsy ianao. Jesosy Tompo miantso anao izahay. Oka ianao Tompo anatrika anay Jesosy na izahay teny na ireo zanakao izay iainy Jesosy ny témoignage izay ambarako eto mba ampifoany tsiraray avy Jesosy na iza izany. Tompo malala mangataka minao Jesosy oka ny fanahy masinao no ampiteny ay. Oka koa ny fanahy masinao no ampisokatra ny masom-panahy ny zanakao tsiraray avy ary tena atsapa tokoa fa zava-doza ny zavatra ho avy ary efa tonga ny fitsaranao. Efa tonga ny fitsaranao aminay zanakao tsiraray avy ety ambonin'ny tany. Ka mangataka aminao Tompo amboary foana izay, ampitandremy foana izay Jesosy satria tsy mahavita tena. Tompo malala mangataka aminao koa Jesosy oka Tompo ny ranao andrakotra ay sy ny ankonako ary koa andrakotra ny zanakao tsiraray avy eran-tany. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty satana rehetra, zanatsipika izay mitady alefa ny anafikanay dia adorako amin'ny ranao zany Jesosy. Satria ny ranao dia afaka mandevina mandany ny fahavalo rehetra ka tsisy ambinina izany. Ny fandrika rehetra izay ny ambadibadikany dia tsisy ambinina amin'ny taranako izany. Fa potehiko amin'ny ranao zany Jesosy, aravaravako amin'ny ranao zany Jesosy ary verandavakineo zany anaran'i Jesosy avy a Nazareta. Ka rakofy amin'ny ranao zay Tompo malala oka ny ranao manda afo manodidina anay Jesosy. Satria Andriamanitra verina no Andriamanitra tomponay. Ka misaotra Jesosy midera mankalaza anao. Misandrata Tompo amin'izao anio izao. Misandrata Tompo mandrakizay doria satria Andriamanitra velona ianao. Ka mitenena Jesosy amin'ny alalako fa voninao Jesosy anambara ny fahatsaranao. Ka misaotra Tompo amin'ny anaranao ny angatahako izany vavaka izany. Aleloia. Amen. Ry ava-malala amin'ny Tompo, araka nambarako teo dia zavatra niseho zany hoe tany Suisse izany. Nisy bara tany izay nanaovan'olona zany farantaona, nanaovan'izy ireo fety farantaona dia may zany tao anatin'ilay bara zany izy io no koa trano fandihizana izany. Dia may zany ilay toerana dia maro be zany ny tanora zany tena betsaka maty tao. Zava-doza toko satria tamin'ny voalohan'ny taona mihitsy izany, tamin'ny 1er janvier mihitsy izany. Dia tamin'ny fotoana io zany dia hita tanatin'ny YouTube zany, nahita tanatin'ny YouTube zany zako io zavatra niseho io. Dia noho aveo dia ny zavatra hitako tamin'io mbola tsy tena hoe betsaka zany fa nisy videona alefan'izy ireo nampiseho zany momba an'izay fa ilay zavatra ambarako eto zany dia naseho ny fanahy masina tamiko tanatin'ny fahitana zany ny zavatra ambarako eto zany avy eo. Dia ny zavatra nisy zany tamin'io voalohan'ny volana janoary io. Oka ianao hijery amin'ny YouTube afaka jerenao fa tonga dia ho hitanao ny zavatra nisy tamin'izany fotoana izany. Dia may zany ilay trano fandihizana ary koa zany fisotroana toka satria bara ilay izy. Ary zava-doza dia maro zany ny ankizy tsy ampitoana zany tao. Maro ny tanora tsy ampitoana zany tao. Ry havana teo amin'ny 700 teo eo no maty ary maro be ny naratra zany may misy mihitsy hatrany amin'ny 710 amby zato tany ho any mihitsy zany no naratra zany.
ary misy ny mbola anatin'ny fitsaboana tanteraka izany. Ry havana, matoa aho manambara izao zavatra ambarako izao dia nahita fahitana aho, satria tokony hoe tsisy tokony anambarako izany eto amin'ny YouTube izany. Nefany misy zavatra lehibe tiany fanahy masina ampahafantarina antsika ary koa ampitandremany tompo antsika ny amin'ny famindrantsika tompoko. Ny tenin'ny fanahy masina araka ny nambarako teto tamin'ny fiandohan'ny taona dia manambara ny amin'ny fitsarana izay ho isy izany amin'ity taona ity. Ary ao amin'ny zanak'Andriamanitra aloha no voalohany indrindra. Ry havana, vao ny andony taona dia maro be ny olona efa maty. Maro be ny olona efa maty. Ka mila mitandrina isika tompoko. Aza manao vazivazy ny fanahinao. Ny zavatra hitako tao anatin'ny fahitana dia azavaiko aminao ny zavatra niseho. Tamin'ny voalohan'ny taona izany, araka nambarako teo, nisy an'ilay bara may izany tany Suisse, dia nahita aho tao anatin'ny YouTube izany, ny amin'ny vaovao ao momba ny amin'izay izany. Dia tamin'ny fotoana io nahita sombotsombo zany amin'ilay zavatra niseho zany. Zany hoe nahita zany tena hoe ireo ankizy tanora maro mikikika may zany izy ireo miezaka mivoaka avy ao anatin'ilay toerana fandihizana izany. Dia kely fotsy zany no hitako tao anatin'ilay video. Dia noho avy eo tonga zany ny alina niny, zany hoe ny alina ny premier ifoa le 2 zany. Dia noho ny alina izany alohan'ny hatory ahako dia efa eo ambony fandriana zany dia nikipy zany ny masoko. Dia noho efa afaka segondra vitsivitsy teo dia nahita aho tao anatin'ny fahitana. Hitako tena mazava be zany le izy zazalahy tanora vitsivitsy zany. Maty zany izy ireo. Dia ilay faty zany, ireo fatin'izy ireo zany tena hoe ohatrany mitandahatra izany amin'ny sisiny arabe zany dia ny lohan'izy ireo zany ohatrany hoe akaikina trottoir zany, na koa zany misy ohatrany hoe ambony kely ny trottoir, satria tsy tena mazava tsara tamiko zany ilay nahita ilay eo ambany zany fa ireo razana izany no tena hoe hitako. Ry havana, zavadoza. Ireo razana ankizilahy tanora zany mitandahatra izany amin'ilay toerana izany no hitako zany. Dia ny zavatra nisy zany amin'ny fitafiana izy ireo tsy misy zany fitafiana ambony zany izy ireo, fa pataloha lava fotsy zany no hitako. Dia ny ambony zany tsisy fitafiana izany. Ary koa ny lokony izy ireo zany dia efa niova zany ny lokony izy ireo. Tsy haiko na efa nahita lokona olona maty ianao na tsia, fa miova ohatran'ireny may mangamangana ireny izany. Ry havana, efa mangana ny paoziny izy ireo zany. Ary ao anatin'ny aizina izany. Ao anatin'ny aizina ilay fahitako azy. Dia tao anatin'ny fahitana io ihany koa hitako misy olona izany mijoro ohatrany hoe alavidavitra an'ilay razana ireo zany. Dia ny zavatra niseho ny le 2 zany, le 2 janvier, zany hoe nefa maraina zany ny andro dia noho ny ariva izany nijery vaovao zany tamin'ny fahitalavitra zany ny papany ankiziko tato an-trano. Dia noho avy eo nandeha ny vaovao momba an'io zavatra niseho tany Suisse io zany. Dia nitodika aho zany nijery. Dia noho nijery aho dia hitako tao anatin'ilay vaovao ankizy tanora maromaro zany izy ireo tamin'io fotoana io alohan'izy ireo zany
ho faty zany ny sasany tsy haiko hoe maty daholo ve reny ankizy reny hita reny sa nisy velona tamin'ireny. Nisy zany ankizy lahy vitsivitsy tamin'izy ireo zany ny joro tsy haiko na ambony lavarangana izy io dia tsy manao ambonin'akanjo daholo izy ireo fa mifaly zany izy ireo hitany olona avy eo ivelany, zany hoe mijery ny olona avy ny ivelany zany izy ireo angambany amin'ny fiamparabana hoe tratrany taona. Ry havana, ankizy lahy vitsivitsy tsy manao ambonin'akanjo fa manao pataloha lava arak'ilay ohatra ny hitako tamin'ny fahitana ny alina alohan'io izany. Ry havana, zava-doza tompoko ny zavatra misy ety ambonin'ny tany. Tanora betsaka no maty tamin'io fotoana io. Ary izany video izany dia adiny ray na miena kely na mihoatra kely alohany ahafatesany ireo tanora marobe tao anatin'ilay salle fanaovana fety izany, zany hoe fandihizana sy fisotroa toaka. Ry havana, maro tamin'izy ireo ny tsy ampy taona, misy 4 taona, misy 9 taona. Tena zava-doza tompoko. Ny tenin'Andriamanitra izay hovakiko aminao dia teny nomeny fanahy masina ahy raha nanontany aho ny fanahy masina momba n'izay zavatra izay. Ny amin'ny fahitana zany izay naseho an-tamiko dia ao amin'ny bokin'i Isaia 7:9-10 ka hatramin'ny 9 izany. Hovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa ny mpitarika ity firenena ity no tonga mpampivily azy, ary izay tariny dia voatelina. Noho izany dia tsy mahafaly ny tompo ny zatovony, ary tsy antrany ny kamboty sy ny mpitondra tena ao aminy, satria samy tsy mino sy mpanao ratsy izy, ary milaza adalàna ny vava rehetra. Kanefa na eo aza izany rehetra izany dia tsy mbola afaka ihany ny fahatezerany, fa mbola miainga ihany ny tanany. Amen. Ry havana, mampatahotra ilay teny azo, satria ny teny nomeny fanahy masina dia manambara mihitsy ny amin'ny hoe ny mpitarika ilay firenena izany, ny mpitarika ilay firenena no tonga mpampivily azy, no tonga mpampivily azy, ary izay tariny dia voatelina. Amen. Ry havana, zava-doza anie izany. Raha ny mpitarika firenena anankiray no mampivily ny olona ao aminy dia voatelina izany ny olona ao aminy, zany hoe fahaverezana izany. Zava-doza satria mivily lalana izany ny olona ao amin'ilay firenena. Ary ny toyan'ny teny dia miteny amin'ny fahatezeran'Andriamanitra, ny fahatezeran'ny tompo. Ary mazava be ny teny hoe tsy mahafaly ny tompo zany ny zatovony. Zava-doza izany. Amen. Tsy mahafaly ny tompo ny zatovony, ary koa tsy antrany ny kamboty sy ny mpitondra tena ao aminy. Toizako ny teny, satria samy tsy mino sy mpanao ratsy izy. Amen. Sady tsy mino ary koa zany mpanao ratsy zany izy. Dia ny toy ny teny dia hoe ary milaza adalàna ny vava rehetra. Amen. Ry havana, mila mitandrina isika tompoko. Mila mitandrina satria ny fahatezeran'Andriamanitra efa mianjera amin'ity tany ity, ny amin'ny fiteny, ny amin'ny fomba fiaina. Mila tsika manao ny tsara, mila itsika miova tanteraka.
dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny toe ny farany hoe kanefa na eo aza izany rehetra izany dia tsy mbola afaka ihany ny fahatezerany fa mbola miainga ihany ny tanany. Amen. Ny Tompo Andriamanitra dia mamaly antsika zanak'olombelona amin'izay taontsika na tsara na ratsy tompoko. Mampalahelo ny mahita an'ireo tanora maro izay maty. Ary koa mampieritreritra ny fahitana izay hitako ireo fatina tanora zazalahy. Nahoana moa no zazalahy no hitako? Satria ny zazalahy no betsaka maty noho ny vehivavy tamin'ilay toerana. Izany hoe na nihoatra kely fotsiny ara izany nisan'izy ireo dia atao hoe betsaka noho ny vehivavy. Ry havana, mitandrema, mifoaza satria tonga ny fitsaran'Andriamanitra. Tonga ny fitsaran'Andriamanitra. Amin'izao tsika miteny izao dia maro be koa ny olona maty any Iran. Maro be ny olona maty any Iran. Ary koa amin'ny toeran-kafa, tsy tadidiko ilay toerana, fa misy olona maty maro koa amin'izao tsika miteny izao tompoko. Amin'izao tsika miteny izao. Aoka isika hitandrina mafy. Raha zatovy ianao, raha tanora ianao, dia aoka ho fantatrao fa misy fetra ny andro ianantsika ity. Ka mifoaza tompoko, tadiavo Jesosy. Na firy taona ianao izay miaino ato, dia aoka ifoa isika tsiraray avy. Na tanora ianao, na antonontonony ianao, na efa antitra fotsy volo ianao, dia aoka hitandrina tompoko. Tadiavo ny tompo fa tiantsika izy. Izay ry havana ny fampahelezana foy sy fampietreretana hoentiko aminareo anio ka aoka isika hitady an Jesosy fa tonga ny fitsaran'Andriamanitra, tonga ary mbola ho mafy bebe kokoa noho izao zavatra ho avy amin'ity taona ity, mbola ho mafy, mbola ho zava-doza ny iseho amin'ity taona ity. Ka mifoaza tompoko, vonjeo ny fanahinao ary manambara koa amin'ny hafa. Tao amin'ny olona ho any amin'ny tompo, fa aza mitarika olona amin'ny ratsy. Jerevy ho avinao ny amin'ny homandrakizay ny fiainanao. Mahereza tompoko fa tiantsika Jesosy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.